FM 105. Alaliniko ny finoako. Alaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho. Fandaharana enoinao eto amin'ny Radio Maria Madagasikara. Araka ny fiokira famantarana izay dia tonga eto amin'ny fotoana ny fandaliana mpinoana indray isika, faly manolotra ny arahaba ho antsika mpiaino ny Radio Maria Madagasikara. Naiza misy antsika amin'izao takariva izao. Ny havanareo frera Tsiky Marcel no nangatahina anao izao fandaliana mpinoana izao ho an'ity daty ny 20 ny volana Jolay 2022 ity. Alohan'ny handrososika ny famelabelarana aloha hevitra anankiray handaliana sika ny finoana dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay be fitiavano, sotranao zahay fa natoronao lalana tsara, ahazonay ny fiainana mandrakizay dia ny asambarana miaraka aminao, dia ny fiainana ny maha-kristianina anay. Ny fiainanay anefa dia sembany pahavalo, eo ny afisiky ny demony, eo ihany koa ny fahalemena izay mangezanay. Matoky izahay fa ny fahasoavanao rehefa raisinay sy ekenay hitantananay, dia ho afaka miroso makamy tsaratsara kokoa izahay eo amin'ny fomba iainanay ny finoana sy ny maha-kristianina anay. Ingane izao fandaliana mpinoana izay rahanay midinidinika izao mba hanampy anay hanana finoana matotra ary hahatonga anay hanana hafanampo mivaivay hatrany eo ampanarahana anao. Voninahitra ny eo an'ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, tahaka ny taloha sy ny ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Ny lohahevitra izay hifampizarantsika ho fandaliana mpinoana amin'ny ity androany ity dia ny hoe ny fiainana ny finoana kristianina dia ezaka mitohy. Ny fiainana ny finoana kristianina dia ezaka mitohy. Raha nyresadresaka mahakasika ny fiangonana imoperanona tamin'ny fandaharana tatoato, izay anisan'ny hoe namelabelariny ny mahaizy ny fiangonana sy ny ilansika izany, dia mifanohy amin'izay ity fandaliana mpinoana izay rahanareo amiko androany ity fa eo amin'ny lafiny iainantsika n'izay finoana izay sy ny hoe filamatra tokony ho tratrarina zany eo ampiainana azy mba sy hoe handeha ho azy, na hoe hosodoko sika hoe rehefa mivavaka sy nandray ny sakramenta dia hipetra-posiny amin'izao dia hizanona amin'izay, fa misy ezaka mitohy izay tokony ataontsika kristianina mandrakariva zany eo amin'izay fiainana ny finoana izay. Efa fantatsika moa fa ny batemia no mampiditra sika ao anatin'ny fiangonana maha-kristianina tsika voalohany, hoe rehefa vita batemy sika dia isaina ho anisan'ny hoe kristianina nandray ny finoana izay. Dia mitohy izay amin'ireo sakramenta tohiny zany hoe firosoana kristianina, miroso amin'ny eukaristia, ny fakaherezana, dia ihany koa moa ireo sakramenta hafa izay fanampiny zany. Fa tena eo amin'le iainana azy, eo amin'ny andavanandrom-piainana, izay zany tena hojerevantsika amin'ity androany ity, ary sy hojerevantsika amin'ny maha hoe fiainana kristianina azy eo anivony ataontsika hoe akonana kristianina hoe anatin'ny hoe mpiray fiangonana fosiny, na hoe mpiray distrika, mpiray diocèse, fa tena ny tompo-tena sirairay mihitsy zany no samy andiniteny sika anatin'izao fandaliana mpinoana izao hoe ahoana ny ainako ny finoako izay. Satria raha miainga amin'ny fampianaran'ny apôstôly sika na ny fampianaran'i Jesosy koa aza, dia hita fa hoe misy ezaka mitohy zany takina amin'ny sirairay izay nandray ny finoana izay, hoe nandray ny finoana nangataka atao batemy dia mandalina ny finoana moa zany ohatrany ataontsika izao hoe mandalina, fa ny fandalinana sy hizanona fotsiny koa hoe ho fahalalana ara-saina fotsiny, dia hoe fantasika avokoa ny na dia ho fantasika aza ny zavatra rehetra sy ny mistera ny fivavahana, dia sy ampy fa ilay hoe fiaina koa azo tompo-tena misy hoe nandray nyity finoana ity aho, misy zavatra takiny zany finoana zany.
ka raha tsoriko dia hoe ny lohahevitra velabelarisika zany ama hoe ny fiainana ny finoana zay miezaka mitohy dia hoe lafiny le hoe moral chrétienne zany hoe ilay fitondrantena hoentiny tsirairay miaina n'izay finoana zay ary anaovana ezaka mitohy ka hanomboantsika azy dia hovakitsika ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta vaovao ity ho lahatsoratra iaingasika anatin'izao fandaliana-pinoana izao. Aza adino fa ny lohahevitra dia hoe ny fiainana ny finoana kristianina dia ezaka mitohy. Taratasy faharoa nosoratan'ny Masindahy Piera Apôstôly ao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faha 12. Taratasy faharoa ny Masindahy Piera toko voalohany andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny faha 12. Ka noho izany aoka kosa ianareo kely aina fatratra ka ny finoanareo asio hasaram-panahy, ny hasaram-panahy asio fahalalana, ny fahalalana asio fahalalana oniny, ny fahalalana oniny asio fandeferana, ny fandeferana asio firaketam-po amin'Andriamanitra, ny firaketam-po amin'Andriamanitra asio fitiavana ny piraitam-po ara-pinoana, ary ny fitiavana ny piraitam-po ara-pinoana asio fitiavana ny olona rehetra. Fa raha nananareo avokoa ireo zavatra reo sady ananam-be dia sy avelan'ireo ho malaina na sy ahavokatra ho amin'ny fahalalana saran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay sy manana an'ireo kosa dia zamba sy mahazery lavitra ary manadino ny nandiovana azy tamin'ny fohotany fahiny. Ko amin'izany ry piraitam-po ara-pinoana mikeleza aina kokoa mba handrakitra ny fiatsona sy ny fifidianana anareo amin'ny fanaovatsoa, fa raha manao izany ianareo dia tsy hivaonana oviana oviana, ary amin'izany dia homena fidirana malalaka amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika ianareo. Izay tenin'Andriamanitra nalaina tao amin'ny taratasy faharoan'ny Masindahy Piera zay zany no hiaingantsika hilazalazantsika sy amelabelarana ity fandaliana-pinoana hoe ny fiainana ny finoana kristianina eo amin'ny tompo-tena tsirairay eo amin'ny kristianina tsirairay dia ezaka mitohy. Amin'ny tapany voalohany dia hita fa hoe miainga amin'ny finoana aloha zany itovizan'ny olona rehetra vita batemy io, sika kristianina ary sika izay mihaino zao dia samy mandinika hoe sika zany amin'ny odingana voalohany io ny finoana. Fa i Masindahy Piera zany amin'ity taratasiny ity dia mampirisika sika kristianina hanao ezaka mitohy ary hiroso amin'ny lalindalina kokoa. Raha finoana no iaingany eo amin'ny andinin'ny faha 10 eo dia amin'ny farany ny tokony ahatongavana zany amin'izay fahamasinana zay dia hoe ho tonga amin'izany antsoina hoe fitiavana ny olona rehetra izany. Io le lazana hoe agape, lay fitiavana tahaka ny itiavan'Andriamanitra. Raha tonga amin'izay zany ny olona dia tonga amin'le hoe miombona amin'ny fomban'Andriamanitra, zany hoe ny niatsona sika kristianina tsirairay aby io tamin'ny batemy dia ny hiombona sika amin'ny fomban'Andriamanitra, zany hoe tena hiray aina amin'Andriamanitra. Ozy masindajoany eo amin'ny taratasy voalohany nosoratany hoe hitovy amin'Andriamanitra sy ho sahala amin'Andriamanitra isika. Zay isika kristianina zany ny antony, ary zay ny atao hoe lanitra dia izay hitovizatsika tanteraka amin'Andriamanitra izay. Ho sahala amin'Andriamanitra isika. Fa amin'izao fiainana ety ambonin'ny tany mbola ifamahofahony ratsy sy ny tsara sy ny ady mbola ataosika izay no tsy mbola miseho zay fa ozy izy hoe na mbola tsy naseho aza zay tena ho toetra sika hitovy amin'Andriamanitra izay dia hiseho akariary izay amin'ny andro hisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary zay ny fanantenana kristianina faratampony dia hoe ho sahala amin'Andriamanitra isika rehefa mibanjina azy sy mahita azy akariary tena hanahaka azy. Io le lazana amin'ny teniny vahiny hoe transfiguré au Christ, zany tena mitovy aminy tanteraka mihitsy isika. Dia izay zany hoe miainga amin'ny finoana ny olona rehetra vita batemy, fa misy ezaka be dehibe ao takina anankivalo izy eo ny teneniny, zany hoe tokony handalo amin'ireo zany isika mba ho tonga amin'izay faratapony hoe hiombona sika amin'ny toetran'Andriamanitra izay hitovizantsika aminy. Fa ny tena fahamasinana faratapony dia hoe tonga amin'izany dingana hoe tena manana fitiavana tahaka ny itiavan'Andriamanitra izany sika, zany hoe afaka mitia ny olona rehetra sy misy avakavaka. Satria ny fitiavansika mbola tsy madio eto ambonin'ny tany, fa misafidy olona ray na roa fitiavana isika, izay mitovy firea-kevitra, izay mitovy toe-saina amintsika, izay mitovy tanjom-piainana amintsika, izay ataosika hoe izay mitovitovy no milambana. Fa ny fitiavana tena masina faratapony zany hitovizantsika amin'Andriamanitra dia izay fitiavana ny olona rehetra izay. Ka io tapany voalohany io zany aloha no voaboasantsika amin'izay hoe ny fiainana ny finoana maha kristianina zay dia ezaka mitohy, zany hoe ny finoana vavahady ihany.
idiranao. Fa ozy isy hoe aoka kely ena fatratra ianareo. Fa eto moa zany de hoe ianao tompo-tena ny samy mandinika ary aza mampitaha olona fa tena ny tena no jerevantsika. Aoka kely ena fatratra ianareo. Ka ny finoanareo ilay ataontsika hoe ilay batemy noraisitsika sy izay hitambarantsika hoe maha-kristianina iatsonantsika kristianina zay, aoka kely ena fatratra hoe io finoana izay noraisinareo io. Io finoana izay halaliantsika isan'andro io aza zanona fotsiny amin'ny mahafinoana azy fa asio hasaram-panahy. Zay zany le ezaka voalohany zany hoe manana ny finoana sika, mandalina ny finoana, mihaino ity onjam-peo ty mba hananana ny finoana hoe izay finoana izay asio hasaram-panahy. Ny fomba fiainantsika sy ny zavatra rehetra ataontsika na ny herim-poentsika miasa dia atosiky ny finoana fa izay finoana izay na efa matoky an'Andriamanitra azy ianao de asio hasaram-panahy. Zay zany ny ezaka voalohany ray iakarantsika zany hoe makatra amin'izay atana tohatra faharoa izay zany sika miroso amin'izay fahalavorariana amin'ny fiainana ny finoana maha-kristianina izay. Izy rehetra ireo moa zany anatin'ny finoana fa hoe lay finoana amin'ny maha hoe vavahady ny dirana azy. Fahalalanao an'i Kristy voalohany io zany hoe nahalala an'i Kristy ianao de tia azy manompo azy, asio hasaram-panahy. Be dia be ny hasaram-panahy. Fa ny telo voalohany fandraisantsika amin'Andriamanitra de ny finoana sy ny fanantenana sy ny fitiavana. Miaina ny finoana ianao, ny fanantenana sy ny fitiavana. De eo ihany koa ny fahamarinana, ny ataontsika hoe ny fahalalana oniny, ny fahirezana. Regny zany le hoe ny vertu théologale, ny vertu cardinale ireny amin'ny katesisy taloha fantatsika tsara zany reo hasaram-panahy ireo. Misy anankifito izy ny hasaram-panahy telo voalohany ifandraisantsika amin'Andriamanitra ary ny hasaram-panahy efatra hafa ihany koa zany zay ataontsika hoe mifehy ny fifandraisantsika samy olombelona. Ka ny finoana zany tokony sy izanona amin'izay fotsiny hoe izanona sika hoe manana ny finoana. Ny finoana mahavonjy fa tsy ampy fa hoe asina hasaram-panahy. De anatin'izay nefa misy ezaka ao ary mety harary ianao satria hoe tena aoka kely ena fatratra ianao zany hoe ny finoana zay asina hasaram-panahy. Rehefa avy eo araka ny taratasy faharoan'ny masinam-piera Tichany de hoe ny finoana zany zay tratra teo ny angana de nasina hasaram-panahy fa rehefa avy eo io hasaram-panahy efa tratranao io asio fahalalana. Zany hoe le fahalalana sy hoe mino anjambany fotsiny na hoe hasaram-panahy de manaonao foagna indray ianao zany miseho hoe tsara fanahy fa hasaram-panahy voadinika arahi-pahalalana ary hasaram-panahy voalanjalanja, hasaram-panahy tena mipetraka amin'ny toerany mihitsy. Anankitelo zay ny finoana ny angana, nasina hasaram-panahy ary nasina fahalalana. Fahalalana be dehibe no afatsika mandray an'izay fahalalana ny fahasaram-panahy izay, na ny fandiniana ny katesisy, ny baiboly, na ny fiainona ny fanetanana amin'ny onjam-peo, sy ny sisa, vaky boky masina, tantaran'ny olo-masina, ireny manampy anao hanana fahalalana hoe toy izao ny ainan'ny olo-masina tany aloha, ny fiainana ny hasaram-panahy, de mba mahalala ianao hoe zao kay le izy. Indray misy tsika mieritreritra hoe hasaram-panahy le anaovanao azy hoe misy olona ohatra zao manampy azy amina zava-drasy ianao de anao mieritreritra hoe ny fanampiko azy no hasaram-panahy fa hasaram-panahy anjambany zay sy tsisy fahalalana de hoe ny hasaram-panahy asio fahalalana. Ary rehefa avy eo de mitohy hatrany le izy hoe io fahalalana io mbola pio fahalalana oniny. Fahalalana oniny amin'ny zavatra rehetra satria anisan'ny zava-dehibe zany amin'ny fiainana ny ataontsika hoe morale chrétienne zany ny fahalalana oniny zay amin'ny zavatra rehetra no hoe lazaina moa zany amin'ny baiboly teny français de hoe maîtrise des instincts zany hoe le fironana voajanahary eo aminao reny ihany koa zany ianao fa tsara fanahy fa mety mbola misy fironana voajanahary instinct de reny ihany koa zany mila anampinan'ireo hoe finoana hasaram-panahy fahalalana de ampina fahalalana fa ny fahalalana mbola ampina fahalalana oniny. Ny fahalalana oniny zany hoe rehefa tonga amin'izay ianao de efa tafakatra amina ataontsika hoe dingana ambonimbony zany amin'izay hoe ezaka iainana ny finoana maha-kristianina zay, fa kosa mbola ampina fandeferana fiainana ny maha-kristianina zany, ampina fandeferana. Efa mampisasa-dalana ianao zany amin'ny lalana fanamasinana tena raha tonga amin'izany hoe tonga amin'ny hoe manana fandeferana sady manana finoana ianao no hita fa tsara fanahy ary mahalala ny fomba iainana ny hasaram-panahy, mahalala oniny fa miampy fandeferana amin'ireo olona miara-miaina aminao. Fa raha ohatra ianao fantatra hoe olona tena tsara fanahy ianao, olona manam-pinoana ianao, olona mahalala ianao ny mahakasika ny fivavahana
na de hoe nahalala ony ihany ko ranao mahafehitena fa sy mahay mandefitra dia mbola mandringa zany zay ary simba eo le ezaka be dehibe vitanao nefa mbola misy atana tohatra mbola hirosonao aoriny zay ka reo zany nidingana ikelezatsika aina fatratra amin'ny fiainana ny finoana kristianina zay satria tsy mandeha ho azy ny akabeazantsika de metretra hoe ny finoana de ampy fa io hoe asina asaram-panahy ny finoana ny asaram-panahy asina fahalalana ny fahalalana asina fahalalana oniny ny fahalalana oniny asina fandeferana de rehefa aveo tonga am'izay ianao de ozy isy hoe zay rehetra zay asio firaketam-po amin'Andriamanitra anatin'ny dingana zany amin'ny hoe ezaka iainana amin'ny finoana kristianina de hoe zay rehetra zay indray zany ampianao firaketam-po amin'Andriamanitra tenenitro amin'ny teny français ihany izy magnampy antsika azafasy hoe esprit religieux zany hoe ny zavatra ataonao manontolo dia mifandray amin'Andriamanitra amin'ny maha hoe anao ane olon'Andriamanitra fa sy hoe asaram-panahy mitovy amin'ny be dehibe ny olona afaka manao soa kanefa sy miraikim-po amin'Andriamanitra ka sy zavatra ohatr'izany zany ny ainana ny finoana maha-kristianina fa hoe zay rehetra zay na sara-fanahy azy ianao manam-pinoana mahalala oniny mandefitra de asiana firaketam-po amin'Andriamanitra ny hoe esprit religieux de zay zany efa dingana roa sisa angatahana aminao de hoe lay firaketam-po amin'Andriamanitra zay rehefa aveo ampianao fitiavana ny namana amour fraternel zany hoe afaka mifampizara hafaliana sy alahelo sy zay manjony namana ianao zay tiany piraitam-po ara-pinoana ny dika teny amin'ny baiboly ty moa zany hoe piraitam-po ara-pinoana de indraindray mieritreritra fotsiny sika hoe de sika ray fiangonana ihany zany resahana am'izay sy zay fa ny mpiarabelona aminao ny mpiarabelona aminao zay mifanerasera aminao zany tokony ahatsapa zay hoe olona miaina ny fitiavana ianao satria lay dingana tanatohatra teo alohany zay de le hoe firaketam-po amin'Andriamanitra raha tena miraikim-po amin'Andriamanitra tokoa ianao tonga am'izany dingana zany de tokony hanana ny fitiavana ny olona miaramonina aminao fiainana ny finoana kristianina zany de amin'ny farany am'izay zany ilay fahaizanao mitia ny olona miarabelona aminao na iza zay zany no mahatonga anao hanana fitiavana mitovy amin'Andriamanitra lay antsoina hoe agape de tonga am'izay ianao izay vao miray amin'ilay fomban'Andriamanitra voalaza teo hoe lay antso hitambaran'ny kristianina de ny hitovy amin'Andriamanitra izay hizara amin'ny fiainan'Andriamanitra ka raha fitinina de hoe angatahan'ny masindapiera apôstôly zany sika eo amin'ny fiainana ny maha-kristianina handalo amin'ireo ezaka ireo hoe aoka ianareo kely anafatratra ka ny finoanareo asio asaram-panahy ny asaram-panahy asio fahalalana ny fahalalana asio fahalalana oniny ny fahalalana oniny asio fandeferana ny fandeferana asio firaketam-po amin'Andriamanitra ny firaketam-po amin'Andriamanitra asio fitiavana ny mpiarabelona aminao ary zany fitiavana ny mpiarabelona izany tiavo amin'ilay fomba hitiavan'Andriamanitra sy mitady tombosoa ilay fitiavana tena mahafoy hatramin'ny aina de toizany zany amin'ny tapany faharoa hoe fa raha nananareo avokoa ireo zavatra valo ny tany sana teo reo iainanao ny maha-kristianina anao sady anananao be na ny finoana zany na ny fahalalana oniny na ny fahalalana na ny asara-panahy ny firaketam-po amin'Andriamanitra ny fitiavana ny olona rehetra anatin'ny fitiavana madio raha nananareo avokoa zany reo ary anananareo be ozy izy de sy avelan'ireo ho malaina na sy havokatra ho amin'ny fahalalana saran'i Jesosy Kristy tompontsika inona nytian'izay tenenina de hoe sady havitrika ianao miaina ny fiainana maha-kristianina no tena mahalala feno an'i Kristy satria zavatra ny ainan'i Kristy avokoa ireo ary sika kristianina manaraka azy de ity no lazainy hoe fa izay sy manana an'ireo kosa de zamba sy mahazery lavitra ary manadino ny nanadiovana azy tamin'ny fohotany fahiny satria izay talohan'ny batemy sika de tao anatin'ny ota zany hoe zanak'iny demony zany hoe mbola sy tena zanak'Andriamanitra ka raha ohatra ianao kristianina zany milaza hoe misoratra amin'ny registra batemy ihany ny anarako fa efa manam-pinoana kristianina katolika luteranina tsy haiko zay anara-pikambana mpivavahana misy anao na fiangonana ianao milaza hoe kristianina zany kanefa sy manana an'ireo de io le lazany masindapiera hoe zamba sy mahazery lavitra ary manadino an'izay hoe zay eny nanavotana anao na tonga an'i Kristy maty sy tsangako velona de famporosihana no anoizan'ny masindapiera azy hoe ko am'izany piraitam-po ara-pinoana mikeleza aina kokoa ianao fa nikely aina fa mbola amporosihany hoe mikeleza aina kokoa mba handraikitra ny fiasoana sy ny fifidianana anareo amin'ny fanaova-tsoa
zany hoe ilay niantsona antsika ho amin'izay hoe fahamasinana sy maha-kristianina ro-mpandova ny fiainana mandrakizay mila araikitra zay zany hoe manao engagement sanandro zany ianao mampiseho fa tianao ilay fanomezana nomeny Kristy antsika de ilay fampanantenana fiainana de asehonao amin'ny fikelezana ho aina miaina an'ireo asaram-panahy sy ireo ezaka mitohy tokony atao reo ka zay ozy izy de fehin'izy rehetra reo zany de hoe fanaovatsoana zany ny fehin'ny fiainana maha-kristianina kay zay zany no andraiketana le azy hoe nasoina ho mpandova lanitra isika ho zanak'Andriamanitra hitovy aminy dia aoka zany kely aina hanao asa soa mba hanaporofona amin'Andriamanitra hoe tiako ny fiainana maha-kristianina satria mampanantenahy ny fiainana mandrakizay ary ho azoko ny fiainana mandrakizay satria matoky an'ilay ny antso aho de i Kristy izay nanomeny finoana satria ny finoana mahavontsy fa kosa mikelena fatratra mba ho afaka manao soa satria zay le hoe hanana ny fitiavana ny olona rehetra na hoe ny akabe fa raha manao izany ianareo mikely aina zany mandraikitra n'izay fiantsoana sy ny fidianana antsika ho kristianina izay amin'ny fiainana amin'ny finoana de sy hivaona na oviana mandra-pahatonga antsika any amin'ilay tanjona de ny fiainana mandrakizay izay iraisantsika amin'Andriamanitra de am'izay ozy izy de homena fidirana malalaka amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy tompo sy mamonjy antsika anareo zany hoe tena entrée gratuit zany hoe fidirana malalaka io zany ny tena fehiny eo amin'ny 120 taratasy faharoan'ny Masindapiera toko voalohany de ny 120 hoe raha mikelena fatratra zany isika mandrakitra n'izay fiantsoanantsika sy ny fidianana antsika zay amin'ny alalan'ny fiezahantsika miaina an'ireo dingana rehetra tratrarina hahatongava antsika amin'ilay fitiavana tahaka ny ananan'Andriamanitra zay de hahazo fidirana malalaka ao amin'ny fanjakana Jesosy Kristy tompo sy mamonjy antsika inona moa no matomatesa antsika eto ambony tany eto anaovantsika n'izao rehetra zao mandalina ny finoana mivavaka mikely aina mifady ny fahotana mandresy ny rasy mitady olona hitantana antsika ara-panahy fa mba hidirantsika any amin'ny fanjakan'i Kristy de io ny fampanantenana angedindrindra de hoe homena fidirana malalaka amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy tompo sy mamonjy antsika isika raha mandraikitra izay ny antsoana antsika sy ny fidianana antsika hampandova ny fiainana mandrakizay zay ka ilay finoana ndraisika tamin'ny batemy no nanomezana antsika izay fifidianana sy ataontsika hoe ny antsoana antsika izay vocation hahazo ny lanitra fa ny fikelezantsika aina hanakatra an'ireo dingana irosoana amin'ny fiainana ny maha-kristianina reo zany hahazotsika izay fidirana malalaka amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy izay alohan'ny Angelisy de hiainohira anankiray aloha isika de rehefa avy eo amin'ny tapany faharoa de sady manohy fanazavana no mandray ihany koa ny anso avy amintsika mpiaino 034 20 105 01 033 74 601 28 034 20 105 01 033 74 601 28 mangataka hira avy eo amin'ny stress sy fanjao Tena nai
Alaliniko ny finoako. Alaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho. Fandaharana inoinao eto amin'ny Radio Maria Madagasikara. Ye, toizana ny famelabelarana teo dia rehefa avy eo toizantsika amin'ny famalina ny fanontaniana fa araka ny famelabelarana teo dia hoe zava-dehibe tokoa zany ny fiasoana sy ny fidianan'Andriamanitra sika. Nasoana ho kristianina isika ary nomen'Andriamanitra n'izay ataontsika hoe fampanantenana valisoa ngeda dia ngeda zay dia ny fahasambarana mandrakizay miaraka aminy izay satarina sahady ety an-tany fa ho lavorary sy ho hita tena miharihary tokoa zay amin'ny andro isehon'i Jesosy Kristy any amin'ny lanitra any. Ka eo zany dia lazainy fa hoe zay zany anisan'ny tena sarobidy sady lehibe indrindra nampanantenan'Andriamanitra sika zay maha-kristianina sika io. Ary sy diso lalana mihitsy zany isika kristianina satria sika vao hoe kristianina nandray ny batemy ary miaina ny finoana manaraka an'ireo dingana izay nivelabelarina tamin'ny tapany voalohany teo dia manana antoka satria hiombona tanteraka amin'izany fomba an'Andriamanitra zany. Fa raha i masin-dampiera ihany amin'io taratasiny ao amin'ny taratasy faharoa toko voalohany eo dia milaza hoe tena miombona amin'izay fomba an'Andriamanitra zay zany sika tena hoe vovonsy tanteraka fa misy anefa zavatra tsy maintsy ho resena dia ny filandrasin'izao tontolo izao. Zany hoe sy ho afaka tena ho mpiombona amin'ny fomba an'Andriamanitra feno zay zany isika na dia mandray ny finoana aza raha ohatra mbola voafatopatotra ireo filandrasin'izao tontolo izao. Zay ihany koa zany anisan'ny sy maintsy hiadian'ny kristianina na ny tena miteny sy mbola mahatratra izany fa mbola samy voafatotra izany avokoa na isika tsirairay aby ihany koa ka dia samy mandinika isika fa hoe mba hahafahantsika miombona tanteraka amin'izay fomba an'Andriamanitra izay aloha dia hoe mila afaka zany amin'ny filandrasin'izao tontolo izao. Eo ny fahasoavan'Andriamanitra hanampy isika amin'izany eo ihany koa ny fahatongavantsika saina ka miezaka mandresy ireny sy kelikely. Ary io ihany koa mety ny tsirairay samy mahita ny fomba hafahany mandresy an'izay filandrasy zay. Farafarasiny mba mihena dia hitan'Andriamanitra ny ezaka ataontsika hoe miezaka mandresy ny filandrasin'izao tontolo izao. Ny taratasin'ny masin-Paoly ho an'ny kristianina tany Galata ao amin'ny toko 5 dia milaza farafahakeliny zavatra 7:10 farafahakeliny no ambarany ao zany fa hoe ireo anisan'ny filandrasin'izao tontolo izao izay ataontsika hoe filanofo ireo izay manohitra ny lalàny fanahy ka ireo zany anisany manakana antsika sy tena hiombona amin'ny fomba an'Andriamanitra izay. Ka ho lazalazaiko hoe toy izy 7:10 ireo dia samy mijery ny tsirairay sy hoe akivy asika ny hoe indraindray dia hoe dia ao agnamiko aby zao rehetra zao fa tsy maintsy lazaitsika satria mba hiombona amin'ny fomba an'Andriamanitra zany dia mila afaka amin'ny filandrasin'izao tontolo izao. Galata toko 5 dia any amin'ny toko 7:10 zany manomboka. Reto izy ny filandrasin'izao tontolo izao: ny fisangazangana, ny fahalotona, ny fizezojejona, ny fanompoasampy, ny fanaovan'ody rasy, ny fifankahalana, ny fifandirana, ny fialonana, ny fahatezerana, ny adilahy, ny fifampandaniana, ny fitokoana, ny fisiriritana, ny famonoan'olona, ny fimamoana, ny filerana sy ny zavatra toy izany. Ary masin-ta Paoly dia milaza misy hoe lazaiko marina tokoa izy fa izay mpanao an'ireo dia sy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha mandinika an'io sika dia hoe sisy vovonjy zany sika na ny ray aza satria na sy manao adilahy aza mety ho tratrany amin'ny fitokoana na sy tratra aza amin'ny fitokoana mety ho tratra amin'ny famonoan'olona. Fa ny tiana tenenina dia hoe raha matokony fahasoavan'Andriamanitra sika ary tonga saina ho mahalala farafarasiny aloha mahalala hoe reo zany filandrasin'izao tontolo izao mila resena raha tena hoe miaina amin'ny finoana kristianina dia mba hanao ezaka mitohy mihatsara dia raha mba mihena io 7:10 io ny lazainy fa raha hoe mba misy resitsika ireo dia efa zava-dehibe hitan'Andriamanitra zany.
Dre Andriamanitra sy hitaky asika tena hoe sy maintsy mahavita zavatra lavorary vovovonjy fa izy kosa manao hoe raha tena te hiombona amin'ny fomban'Andriamanitra dia mila mandresy ireo. Averiny ako ihany sitrana hea mba misy afasika mandinika ozy izy hoe Galata 5:10. Reto zany filandrasiny zao tontolo zao lalàny nofo izay manohitra ny lalàny fanahy, izany hoe mifanohitra amin'ny fiainana maha-kristianina, ny fizangazangana, ny fahalotoana, ny fizezozezona, ny fanompoasampy, ny fanaovan'ody rasy, ny fifankahalana, ny fifandirana, ny fialonana, ny fahatezerana, ny adilahy, ny fifampiandanina, ny fitokoana, ny fisiritana, ny famonoan'olona, ny fimamona, ny filerana sy ny zavatra toy izany. Anatin'reto karazam-pahotana lazain'ny Masintapôly misy 7 reto nisany misy amin'io fahotana atao ny tena samirery, atao sika samirery zany izany hoe isika no manao azy, fa mety misy amin'io fahotana hitambarasika manolona ka ireo filandrasiny zao tontolo zao ireo zany dia mila horesena fa lazainy hoe fahalovany filandrasiny zao tontolo zao mila horesena. Fa ny hataosika zany dia hoe kely ena fatratra mila ady avy ao anaty io sy ady ety ivelany mba handrisena ireo fahalovana ny filandrasiny nofo ireo. Dia ny dingana takiana dia rihan'ny fanafody nylay voalaza tamin'ny tapany voalohany hoe ny finoana, ny asaram-panahy, ny fahalalana oniny, ny fandeferana, ny firaiketam-po amin'Andriamanitra, ny fitiavana ny namana ary ny fitiavana madio. Mbola i Masintapôly ihany rehefa avy eo afaka miditsika fa mbola i Masintapôly ihany eo amin'ny Kolosianina 4 dia manorosoritra ny fisipika ankapobeny amin'ny fehy ny fiainana kristianina izay. Raha manana baiboly sika dia angatahako zany mba handinika sy amesovesoan'io matetika ilay Kolosianina 4 fa ao Masintapôly no mamelabelatra reo fisipika ankapobeny mifehy ny fiainana kristianina. Zany hoe ao anatin'io famelabelarany makasika amin'ny fisipika ankapobeny fiainana maha-kristianina io Masintapôly zany dia mampirisitra ny kristianina zany mba hitady fahafahana amin'ny gezan'ny zavatra ny tany. Dia io moa zany tafiditra anatin'ireo zavatra 7 vao notenenina teo ireo. Fa i Masintapôly eo amin'ny Kolosianina 4 io hoe zao ane ny fitondran-tena tokony hananan'ny kristianina raha tena kristianina miaina finoana. Dia ny fanaovana an'ireo zavatra tany sainy ao ireo zany hoe reto tokony sy atao ireo izy no mahatonga ny atazeran'Andriamanitra ne amintsika olombelona sy mahazarizary ny fiainantsika, satria ny fitiavan'Andriamanitra mitosaka fa ilay fomba iainantsika azy na hoe kristianina sika dia mety mifanohitra amin'ny anarana aintsika ny fitondran-tena. Dia izay zany izy mahatonga fahatezeran'Andriamanitra ka tohizany ihany koa ankoatran'ilay 7 efa voalaza mila arina ireto toetra ireto fa sy mifanaraka amin'ny fiainana maha-kristianina, ny fahatezerana ozy izy. Kristianina tokony sy tafiditra anatin'izany fahatezerana zany. Ny fahatezerana io zany le efa toetra misy hoe fahatezerana dia tezidava, tezitezim-poana, ny fahavinirana, ny hasoparana, ny fitenenany ratsy sy ny teny mamenatra izay alokin'ny vavanareo. Ary tafiditra amin'ny zavatra tokony harina ihany koa ny mifandainga, ny mifamitaka. Reny zany le lazaina hoe toetra n'olona tranahy ny olona sy mivavaka no manao andreo fa ny olona mivavaka manana toetra n'olom-baovao dia sy hanao andreo. Dia io le niteneniko hoe mety ho kivy sika mahita ny rehetra zavatra hoe tena zany rehetra zany ane na ny olona sady mijery ny tenanao ianao no mahita hoe tena sy misy ainako zany nefa zaho hoe kristianina. Dia mahita ny hafako hoe ianao ranona sy ranona sy ranona, mety onona sy ampoizinao dia ko ianona aza manao an'izao. Dia igny lenteniko hoe aza mifampisara fa hoe tenin'Andriamanitra sy maintsy lazaintsika hoe izao ny tokony ho izika izany amin'ny fisipika amin'ny fehy ny fiainana kristianina. Dia samy mandiny teny sika sy hifampisara na hoe ianona na hoe aho izay miteny no saranareo hoe agnao any fantatra anay, agnao dia ohatr'izao. Sy izay zany hoe hiara-mientana sika mamantatra hoe inona moa zany ny ezaka mitohy kay tokony ataosika iainana ny fiainana maha-kristianina ahatongavasika amin'ny fahalavoarariana hiombonasika amin'izay fiainan'Andriamanitra izay. Fa isika kristianina dia olom-boafidin'Andriamanitra raha ohatra ny fampianaran'ny Masintapôly no andraisantsika azy hoe olom-boafidin'Andriamanitra isika, voafidiny hanina, voafidiny ho azy, voafidiny hiray, hasambarana aminy, voafidiny handova amin'ny fiainana mandrakizay ary tena hitovy aminy. Sy vitany hoe voafidin'Andriamanitra ho amin'izay fotsiny isika fa isika eto ambonin'ny tany izao dia olona masina ihany koa satria no hamasininy tamin'ny batemy, nafahany tamin'ny fahotana ary malalany ozy Masintapôly. Dikan'izay, raha olom-boafidin'Andriamanitra zany isika, olona masina ary malala an'Andriamanitra dia tokony hitafy famindram-po. Taona amin'ny famindram-po izao fa tena anisan'ny hoe fisipika ankapobeny fiainana maha-kristianina zany hoe noho ny maha olom-boafidin'Andriamanitra sika sy olo-masina ary malalany dia sy maintsy mitafy famindram-po. Iainana zany eo amin'ny andavanandrom-piainana fa sy tenenina fotsiny.
ny fiantrana iainana zany eo amin'ny fiarahamonina fa sy dradradradraina fotsiny, ny halemem-panahy iainana zany a fa sy dradradradrana fotsiny, ny fanetretena iainana zany fa sy dradradradrana fotsiny, ny fanetretena eto de sy le fanetretena haitraitra hoe fanetretena dia manafina talentana hoe sy hanompo ny hafa amin'izay fahasoavana men'Andriamanitra fa le hoe ianao vonona hanompo, zay zany fanetretena tena izy. Ary anisan'ny tsy maintsy tafitsika kristianina ihany koa raha olom-boafidin'Andriamanitra sy masina ary malalany de ny fahamaontonana sy ny fifandeferana satria mila mifandefitra sy mifamela heloka isika. Kolosianina 3:7-20. Fa ozy ihany masindapoly fa amboniny zany rehetra zany a de mitafia ny fitiavana fa io ny fehy ny asaram-panahy rehetra zany hoe reo fanohitra amin'ireo karazana fohitana sy zavatra mangezatsika zay ataotsika hoe filandrasiny zao tontolo zao reo zany a zay asaram-panahy mifanohitra amin'ireo de voafitina amin'ny fitiavana fa ny fitiavana zany no fehy ny asaram-panahy rehetra ka hoe rehefa mitafy ny fitiavana sika no tena kristianina tena miaina n'izay finoana mivelatra zay. Sodrano no amarana ny masindapoly an'izay fa melabelarany eo amin'ny fisipika fotsitra amin'ny fefiainana kristianina zay hoe raha mitafy ny fitiavana fehy ny asaram-panahy rehetra ianareo de hanjaka ao am-potsika ny fiadanan'i Kristy. Fiadanan'i Kristy zay a hanjaka ao am-posika ao. De handray ny anso isika fa ity tenin'ny masindapiero amin'ny taratasiny taratasy faharoa 7:7 ty ngamba no ameranako ny famelabelarana de hoe sika kristianina aloha sika kristianina zany de hoe no nisafidy lalana tsara satria sika novonjeny Kristy ary io ranony batemy io no milaza fa voavonjy isika fa raha maharitra miaina ny asaram-panahy isika no lazaina fa maharitra hatramin'ny farany ka tena ho voavonjy tokoa. Satria mbola sy lavo rary tena feno ny famonjenasika fa hoe araka ny voalaza teo hoe hahazo fidirana tena malalaka amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika isika raha mandraikitra ny fiasoana sy ny fidianana asika. De zao ny eto ambony tany mandalo fa nisy hita maso zay no maharitra mandrakizay ka sy matiatiko sika misafidy ny fiainana kristianina na mitaky zavatra be deaibe sarotra azy. De ozy ny taratasy masindapoly amin'izay Piera amaranako azy eo amin'ny 7:7 ko raha sy maintsy ho levona ary zao rehetra zao satria sy maintsy ho levona zao rehetra zao ho toy ny inona no tokony ho hamasinana ny fitondran-tenanareo sy ny fitiavam-bavaka reo amin'ny fiandrasana sy fanafainganana ny avy ny tompo zany hoe ndao areo allo mbola sy chance zany hoe raha sy maintsy ho levona izao tontolo zao a de tokony tsy ho hailazaina ny fahamasinana ny fitondran-tenantsika sy ny fitiavam-bavaka sika kristianina eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo ary tokony sy ho andrisika zany hiaviny. Zay zany no amaranako ny famelabelarana hoe zay zany ty fiainana maha-kristianina ty araka loha hevitra ny angasika. Ampidirisika ny anso fefa mamarana sika zany hoe ny fiainana maha-kristianina de misy zavatra takina satria ny loha hevitry ny fandalina-pinoana sika androany de zay hoe lafiny ara-moraly ny fiainana maha-kristianina satria ny fiainana maha-kristianina de sy hoe liturgia fotsiny na fideranan'Andriamanitra sy fivavahana fotsiny ny atao hoe fiainana kristianina fa misy lafiny any amin'ny fampiarana de zay lafiny sy toe-po zay zany ataosika hoe amin'ny lafiny ara-moraly. De masindapiera sy masindapoly no mamelabelatra an'izany eo amin'ny testamenta vaovao ao ka tiako vakitsika amezako azy le hoe taratasy faharoa ny masindapiera teo sy ny taratasy ny masindapoly ho an'ny Galata de ny taratasy masindapoly ho an'ny koa ho an'ny Kolosianina zay ilazalazany fisipika akabe ny fiainana maha-kristianina. Fantatra sika izay ary efa iainasika fa ny fandalina-pinoana mba hoe loha hevitra anankiray mitambatra zany namelabelara sika azy. Mandray anao tompoko. Hono mon père. Frère mandray anao. Frère. Ny nanyandro ve ny olona vononin'olona. Zay ny fagnontanianao. Io moa zany araka ny katesizmy fiangonana katolika hatramin'izay de hoe Andriamanitra rery ihany no tompony aina ary izy no mandahatra ny androny tsirairay. Hitasika zany amin'ny boky ny fahendrena sy ny anany le hoe mbola tany am-boka aho de efa fantatrao ny momba ahy rehetra mbola sy nitorotoronina de hoe Andriamanitra zany no mahafantatra ny androny tsirairay. De sarotra ihany no mamaly an'izay zany fa de ataoko hoe ny fizerin'ny olona kapobe zany sy manana valy tena havaly amin'izay hoe la ny andro ve satria sy afaka mipetraka amin'ny toeran'Andriamanitra ilay magnisan'ny andro
mety misy pretra afaka mamaly an'izay fa ny any amalia koa zany de le hoe ataoko hoe ny andro amin'ny fiainana eto ambony tany moa zany la ny andro na de hoe mbola sy tokony ho faty azy izy de sarotra ho any mamaly azy teo fa de izay ngamba no entiko mamaly azy. Mandray anao tompoko. Fandalignam-pinoana zao. Fandalignam-pinoana. Ye. Ny fiainana maha-kristianina araka namelabelarana azy teo de sy liturgia ihany akory. Eny ary. Mandray anao tompoko. Salama frera. Salama tsaro. Ny fagnontanianao? Kaly fiainanao fiangonana araka ny lohevitra anareo teo. Ie. Iza ny tena mpanapaka amin'ny fiainan'ny fiangonana, katesista sa komita kristianina? Azoko zany lafiny pastoraly zay fanontanianao zay valiko ihany aloha na sy mifandray amin'ny lohevitra koa fa valiko sotra zany hoe ny ao amin'ny fiangonana zany misy zany le fahefana izay misy moa zany ny atao hoe fahefana amin'ny fandraharahana izay hoe eveka ny manana azy hanamasina hitondra voakan'Andriamanitra sy ampianatra de zarainy amin'ny pretra io de ny pretra ihany koa tsy mahasahana azy rehetra fa mizara andraikitra amin'ny katesista ndrasikely ny fanontaniana reveo mihitsy hoe mizara andraikitra amin'ny katesista de ny katesista zany manao ny asa mampianatra manomana ny olona amin'ny lafiny ara-sakramenta sy mitatana ny voakan'Andriamanitra mahavoakan'Andriamanitra mahakona-piainana eo amin'ny toerana azy fa ny asan'ny komity ndray ao anatin'ny fiangonana de resaka fa mpandehanan-draharaha amin'ny lafiny komity fa ny komity zany amin'ny ankapobeny sy de lafiny ara-pinoana angambany amaliko azy ny hoe anjara toeran'ny komity fa mandamina hoe ho pasohana ny tafon'ny fiangonana hanao fety isika pasohana ny tafon'ny fiangonana asina tafon'ny fiangonana pasohana ny fiangonana hanao fety zay ny asan'ny komity fa raha lafiny kominy voalohany sy namany katesista zay mifandray amin'ny pretra sy miara mivory aminy no manao an'izay ka ny fahefana zany rehetra hoe fanapahana amin'ny sakramenta de mazava ny katesista zay fa sy maintsy miara-miasa ihany koa moa zany zareo anatin'izay fa sy mifampisabaka de ataoko fa efa fantatra ny tena komity zay fa sika kristianina no manontany hoe inona marina ny mahakasika an'izy io. Fanontaniana manaraka tompoko. Sy misy ny fanontaniana averinako ihany ny fiainana maha-kristianina dia misy lafiny ara-moral zany hoe iainana ka zay le hoe misy manko hentsika le hoe fitondran-tena zany ty losi ny olona hoe agnara-mbanivavaka manao fitondran-tena ohatra olona spino sy namana satria kristianina izy nefa ny zavatra atao ny fanohitra amin'izay. Mandray anao tompoko. Salama tsara. Azafady kely ary aloha verina kely fa sy de noheno loatra lasa ambanimbany. Zay mifanontanianao. Ye sotra madama. Ny am'izay hoe firaketam-po amin'Andriamanitra zay manko de zao zany hoe voalohany zany ianao io faharisen-dahatra anao samirery satria na de atao hoe aza sika natao batemy mbola zaza zany fa rehefa mandinika ny finoana isika tokony hatsapa hoe lay fiainako misy no mila an'Andriamanitra ary sy misy dikany ny fiainako raha sy eo Andriamanitra zany hoe io zavatra rehetra io de avy amin'Andriamanitra zany angao zany sy hiraikim-po amin'Andriamanitra raha mbola zavatra hafa ny aterana hoe no izaho mahay izaho manam-bola izaho maro taranaka no mapetipety ny fiainako fa raha resy lahatra ianao avy amin'Andriamanitra no nandraisako ny zavatra rehetra ninina avy amin'Andriamanitra raha sy teo izy sy nisy dikany ny fiainako miraikim-po aminy ianao de matoky azy ary eo ihany koa anatin'izay ihany koa mampiraikim-po aminao amin'Andriamanitra le fahalalana hoe ninina zavatra sarotra mianjady amin'ny fiainako de fantatro ilay nametrahako ny fitokeko fa Andriamanitra sahagnary ahy nak de zao eritreritako mba mitodika agnaminy hoe Andriamanitra ihany mahavaha zao olana zao tria izay zany no mahatonga ny firaketam-po amin'Andriamanitra madama amaliko azy faharisina lahatra. Eny tompoko. Tagny voposa. Saika ambany tany hoe mamilava be zany mba tafiditra amin'ny fanjakan'anitra reny mampatany reny. Zay fanontanianao. Io. Anisany noresahako teo zany hoe taratasy masindapaolo an'ny kristianina tany Galata ao amin'ny toko 5:7-20 izy milaza andreo karazana ataosika hoe fahalovana filandrasiny zao tontolo zao 7 ny teneniny ao de izy moa zany teneniny hoe ny fimamoana de agnatiny rehetra fa hoe lazaiko marina ho izy fa izay manao izany sy tia handova ny fanjakan'Andriamanitra fa zao
sika katolika zany zao no mamaky baiboly sy mandray azy ara-bakiteny zany sika hoe mamo agnaona hoe namofona toka androany de hoe tsy hovovonjy zany ianao siditra mifanjakany lanitra sazay satria ny ataoko fa hoe maro angamba ny olona zany ny hoe efa nomamo na anina sy namany de mahasaba de hoe revo gnao zany nyteny hoe aho mamo de sy vovonjy sy raisitsika ara-bakiteny le izy fa porsihana hanana toesaina sara hoe rehefa resitsika io fahalovany filandrasiny zao tontolo zao io de hiombona tanteraka amin'ny fiainan'Andriamanitra sika fa io zany anaovana ezaka zany ilana satria hitanao tsara fa hoe rehefa manana le toetra ao anatin'ny fimamoana ianao dia ilay ataosika hoe reo karazana faharasiana rehetra de tranga avokoa satria tsy mahafehitena isony ianao de mitarika fahotana maro mety hoe tao anatin'ny hamamona ianao no nitranga ny asa rotam-piaro na nitranga ny fialonana sy namantapoka de nahafaty olona ianao de zay no mahatonga azy hoe miteraka fahotana hafa zany io ke zany tsy ho raisitsika ara-bakiteny ekena fa anatin'ny fisimpianana kristianina tokony hoe zany kristianina tokony sy homamo kanefa sarotra ny hitenenasika hoe de hisionona hoe sahomamo sika manao fety sy namany fa kosa sika zany miezaka mba mandao an'izay satria lazaina mazava fa hoe reny zany anatin'ny fahalovany filandrasiny zao tontolo zao fa kosa ihoaratsika izy dia tonga mifahalavorarina isika kaza matahotra na hoe rehefa nomamo agnao na hoe re olona mamolava reo de sa misy hevitra koa very tsy zay fa kosa raha milogna am'izay izy ary sy mba mety tonga saigny ary mba miezaka manakatra ny sarasara kokoa fa milogna am'izay toetra rasy zay de rainy angamba no ataony masin-dapaolo hoe sarotra ny handovan'ny fanjakan'Andriamanitra fa raha ohatra koa sika mbola tonga saina ary ezaka hoe reo ane zavatra natao ho resena sy hialana ary tsy vitany ray andro ary mila ny fahasoavana koa fa sy hoe ezaka samirery amin'ny herinao samirery no aresenao azy fa de zay azakivy zany sika zay manana anankiray am'ireo fa na izaho manao fandalina-pinoana zao dia mba manana am'ireo mila ho resena ihany ko mety manana maro kokoa anao ianao zay mihaino azy fa kosa matokony fahasoavan'Andriamanitra ary tonga saina hoe ay moa zany reo zany le ataosika hoe filandrasiny zao tontolo zao mila resena ka raha te hiombona tanteraka amin'ny fomban'Andriamanitra aho ary te hiditra malalaka amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy de mba mila mandresy an'ireo miaraka amin'ny fanampiny fahasoavan'Andriamanitra kazakivy zany sika ary eo ka ihany koa sika eo mpamakinan'io zany sy hisara tena ka hanameloka tena ka to zay fanantenana no azo sika tamin'ny fandalina-pinoana de fahakiviana indray mbola misy ve ny fanontaniana ry izy mianada mbola tsy misy ny fanontaniana fa de zay zany raha onona zany fa nifehiny zany ny loha hevitra eny tompoko lasisy eny ary mpiantso manaraka Allo. Eny tompoko Ony hoaho mafanontaniana kely. Misy manko hoe rehefa manambady zany na de ohatra hoe amin'ny protestana o amin'ny katolika fa amin'ny sekta ray. De fony endreo zany vao atao batemy ndraika de ny sika zany manakory vao mety hoe zany ny atao batemy ndraika amin'ray nge ohatra ho manambady amin'ray. Ny valon'ny ny valon'ny fanontaniana de efa niverimberina teto amin'ny fandalina-pinoana zany fa hoe misy zany le lazainy lalan'ny fiangonana na ny droit canon ny asiana hoe batemy valide ny atao hoe batemy valide zany de voalohany aloha zany de hoe ny tena fototra voalohany de hoe vita batemy tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina kanefa koa vita batemy araka le fanirin'ny eglizy hoe toy izao ny eglizy manao batemy ary ny batemy zay nona fananaovana batemy de mahatonga tanteraka hoe zanaky ny eglizy io zanak'Andriamanitra mpatova fiainana mandrakizay fa raha tsy zay ny teolojia ny batemy nanaovana batemy lay olona anankiray zany dia batemy ataosika hoe batemy sy feno zany zay batemy izay de ny batemy moa zany ny eto Madagasikara de efa nifanaraka ny ao amin'ny voamieran'ny eveka zany ny fiombona amben'ny eveka hoe ny batemy ao amin'ny FFKM zany dia raisina ho batemy vanona zany hoe batemy tena mety ary sy averina isony vita batemy amin'ny fiangonana ao anatin'ny FFKM fa ny avy eo ataosika hoe fiangonana zandriny sy mazava tsara ny fotokevitra ara-teolojia iorenan'ny batemyn'izy ireo mety manao batemy amin'ny rano izy de miteny amin'ny anaran'ny Ray Zanaka sy Fanahy Masina fa sy araka ny fanirin'ny eglizy satria ny eglizy ny nahazo lesona hoe manda tamin'i Jesosy Kristy hanao batemy ny firenena rehetra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary hampianatra azy aloha vao hanao batemy ka raha batemy natao tamin'ny rano kisoka fotsiny tagnaty ranontany fa sy misy le fampianaran'i Jesosy Kristy tanan'ny eglizy araka ny fomba masina ny fandovanana ny hoe tradition zany de zay no mampisalasala an'le izy
zay ngamba ny valiny ary zay ihany koa no novelabelarindry mopera teto tamin'ny resaka batemy zay eny tompoko lasa izy averina ihany mamaraparana azy sika fa nyloha hevitra sika dia hoe ny fiainana maha kristianina zany a dia misy lafiny ara-moraly pratika ihany koa mandray anao tompoko eny tompoko fandaliny am-pinoana zao arahantsika izao manaraka an'izy aka sika mba ho resafo kely sakisakony mazavatsara ny fanazavana zany mba sika ora mihevitra mikasika ny fiainana makristy tona eto Madagasikara ny fiangonana zany satria zao de lehibe ny resety lehibe zany miakitra viola nefa anisan'ny besaka anisan'ny fiangonana maro zany hoe be ny fiangonana besaka zany ny fiangonana mivory besaka ny kristianina rehefa besaka ny kristianina aty amitsika nefa zany revana hoe teny resetra ny fiarahamonina zany eny ny sotranao nyfanontaniana fa sady zay ngamba no ansy farany zany amaranasika ny fandarana fandalina mpinoana hoe marina fa be dehibe ihany koa zany ny atoko-pinoana ary be dehibe fa samy manana ny antony izy rony reo fiangonana sy rairay aby ireo misy zao fiangonana mampanantenany zany hoe rehefa mivavaka ianao dia men'Andriamanitra harena ambinin'Andriamanitra be dehibe dia lasa fievoevona sy fiderana makotroka no atao ao fa ary lany agny am-piangonana aza fotoana miverika riva mivavaka sy ny namany fa hoe rehefa any amin'ny fiarahamonina amin'izay lasa tsy hita taratra zay hoe maha-kristianina zay ny antony hoe fiainana maha-kristianina ne dia zay ho lasa fanasina sy fahazavana zay ao amin'ny fiarahamonina toy ny sira manome siro ny loka ianao zany hoe ianao no manome siro io fiarahamonina misy anao dikan'izay ny fampianarana rehetra no raisinao taty amin'ny fiangonana ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny fakanao tahaka amin'ny fiainany lasa fahazavana manilo ny olona hoe mahafinaritra ny ataon'ny olona mivavaka ohatran'izao ohatra zao dia lasa makatahaka anao ny olona dia sara fanahy avokoa dia mandroso ary hita hoe sara fiarahamonina ary ilay olona lazaina hoe sira dia iny no lasa mampianatra ny olona manodidina azy ka sy tokony ho rasy tahaka izao tokoa ny fiarahamonina misy asika raha tena mivavaka sy miainany atao hoe ny fiainana maha-kristianina araka ny loha hevitry ny fandalina mpinoana asika dia lafiny ara-moralina zany hoe fitondran-tena ihany koa petraka eo ny veloma ripeno zaina sotransika tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny fandarana fandalina mpinoana sorana be dehibe ihany koa moperanona sy ny salasala nangataka tamin'ny omaly mba hanao an'izao fandalina mpinoana ho andatiny androany izao sotransika mpiaino tany atokantrano any nanaraka ny fandalina mpinoana hatramin'ny farany misorana izy mianadahy teo amin'ny lafin'ny teknika alaliniko ny finoako alaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho fandaharana enoinao eto amin'ny Radio Maria Madagasikara